miarabanao sy ny ankonanao a manaraka izao fandaharana tonombavaka izao. Amin'ny teny ity tsika dia manana antombavaka manokana avy amin'ny anabavintsika tsy lavina odilina. Irariko dia iray fo, iray saina ao anatin'izany tonombavaka izany isika, ka raha misy ny fandriana ao anatin'ny vavaka izay asandratra dia maly ny vavaka ataonao koa ny Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra tomponay, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra fitiavana, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ray eo mamindrafo mamelany elokay tsiraray avy. Ary ankehitriny ao anatin'izao fandaharana tonombavaka izao dia misy manantenao fa hanome anay tsiraray avy ny fiadanana, indrindra izay manaraka izao fandaharana manokana izao. Andriamanitra mitondram-bavaka manokana ao amin'ny teny ity ho an'ny zandriny tsy lavina odilina, izay avy nididina tany amin'ny hôpitaly ianaoany hamindra fo aminy ary hamerina amin'ny laoniny indray ny fahasalaman'izany zanakao izany. Eo ihany koa hanome azy ny fahendrena mandrakariva ianao, hanome azy ny fanamasinao ka hampahery azy ao anatin'ny fiainana. Jesosy malalo ny fahasoavanao ambomizarany ho amin'ny tsiraray avy ihany koa izay manaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.